Soka Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques, vous présente Fandimina nandoda-tabatra indray ny sefa-fito tsy ampy fahamatorana ny mpitondra ankehitriny raha ny fanazavana netiny androany. Efa maro ireo fivadian-delan'ny fanjakana indrindra fa ny filoham-pirenena tamin'ireo fampanantenana nataony. Mila fahamatorana ny firosoana amin'ny fampihavana-pirenena raha ny hevitra izy ireo ary mila vahaolana azo-tsapahitanana ny vahoaka malagasy. Laza tena fa tsy mpamadika ny minisitra Rolona Vatomanga manoloana ny tenin'ireo etsy amin'ny magroberury manatanteraka fanelanelana trandry eo amin'ny fitondrana sy ny ankolafy ravalomana ny tena ny tramin'izao fotoana izao. Paikady no antony tsy hanaovana fametraha-pelana raha ny fanazavany. Naman'ny mpanagadra ny ravalomana kosa no andikan'ireo mpitokony etsy amin'ny magro ny fihetsiky ny minisitra Rolona Vatomanga etsy ankilan'izay. Mahatratra amin'ny 17 ora amin'ny 4 ora ny fahatapahan-jiro tandrenivohitra amin'ny faritra sasany toy ny Etsito sy Anozato mitaraina ny olona araka izany ny fitsifisian'ny vahaolana mivaingana sy maharitra ankilany tsy samby seho vahoaka intsony ny tale jeneraly ny Jirama sy ny tompony andraikitra ny Jirama manoloana ny delestazy eto andrenivohitra. Ny minisitra tompony andraikitra milaza hatrany fa andalana ny fikarohana ny vahaolana. Tsy mbola tafiditra ny rano eny amin'ny tanimbary amin'ny faritra Tsimorano raha toka ny volana septambra ny tokony nanomboka ny fanitsana. Tandindomindoza kosa araka izany ny tatsapamokatra ahitana fianakaviana 502 isy. Etsy ankilany, tsy matohana intsony ny tohadrano roa amin'iny faritra iny nefa rarany lalàna ny fanaovana tohadrano vita amin'ny simenitra. Farany any ivelany, any Burkina Faso 15 andro no fe-potoana omena ny lieutenant colonel Isaac Sidane raha ny fahefana amina sivily araka ny tapaka ny arana tamin'ny vondrona afrikana sy ny mpanelanelana iraisam-pirenena. Ny tafika miaradia amin'izay manohitra ary milaza fa tsy anome ny fahefana. Ny andindin'izay avy hatrany. Aiza kosa e, nareo ve dia tsy manana 10 ray andehanany amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny Kalamanjana dia miteraka aretina maro, mampiasa kabine. Ny ray Novambra ka hatramin'ny 3 Desambra, tombola lehibe miaraka amin'ny tranombarotra Vaovao, mety azahoana télévision 3D Changong 42 pouces sy réfrigérateur Hisense. Tsotra ny fandraisana anjara, mividy entana 100 000 ariary dia mahazo ticket tombola iray. Tsy ireo ihany fa mbola maro be ny loka ho zaraina. Tonga vaingana ary manatona ny tranombarotra Vaovao amin'izao farany taona izao sao ianao no azo an'ilay télé goavambe. Fisarihana ny 3 Desambra, Vaovao, ny tsara hatrany. Ho antsika rehetra vahoaka malagasy erina Antananarivo sy manerana Madagasikara. Ny fiangonana évangélika chaîne dia manolotra ho anao fitokoana filazantsara lehibe na croisade nationale. Iarahanao amin'ny Bishop Dag Howard Milis izay mpitolo filazantsara lehibe maneran-tany sy ny fiangonana évangélika chaîne. Ny zoma 2 sy ny sabotsy 2 ny volana novambra ho avy izao samy amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Ary ihany koa ny alahady 3 novambra amin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 6 ora maraina ary ny hariva amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Fotoana fitokoana filazantsara lehibe izay fandraisanao fanasitranana, famonjena, fahagagana, fitahina ary fiovana goavana avy amin'Andriamanitra. Fotoana fitokoana filazantsara lehibe izay misokatra ho antsika rehetra na iza na vaiza manerana ny Madagasikara. Tongava maro ary fa azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao. Palais des Sports Mahamasina, zoma 2 sabotsy 2 ary ala 3 novambra ho avy izao. Miaraka amin'ny Bishop Dag Howard Milis sy ny fiangonana évangélika chaîne. Soka Vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres,
Toll, retrouvez-nous au Salon de l'Habitat qui se déroulera au Parc des Expositions Forello Expo Tanzumbat du 6 au 9 novembre et bénéficiez d'une remise de 10% sur les menuiseries aluminium et volets roulants. Soca vitre en doute à peine 020 22 682 28 033 11 256 63. Soca vitre en doute à Pénac. Très sincèrement à votre service. Ahona zay Kolo TV jerenao io eaya ako zany na any Antananarivo any ange io mandeha ka efa izy io ma TV plus viva ko azany zany ianao ta tena qualité numérika taloha TV miany hitanao tao fa amizao efa miampy reo télé gasy efatra hafa koa ao amin'ny canal 7 ihany afaka jerevanao naiza afaka jerena naizanaiza to Madagasikara zany io naiza 5 chaînes malgaches sont maintenant disponibles dans tout Madagascar. Alors rendez-vous dans les boutiques et distributeurs agréés Canal+. Canal Sat, regarde en mieux. « 12 ans déjà. Université privée habilitée par l'État vous propose filière Informatique de gestion, multimédia et communication, management des affaires, management du BTP. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale. GSI TOS, droit 0 arrière, écolage 40 000 arrière. Inscription ouverte au GSI TOS 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo 034 60 543 90. GSI Analake 033 12 606 92. Aiza kosa nareo ve dia tsy manana 10 ariary andianana amin'ny WC public? Ny fiparitahan'ny loto eny ankalamanjana dia miteraka aretina maro mampiasa cabinet. Dia mbola faly miarabanao indray tomboka lasy tombo vavy tonga saotsy anatin'ny fampahalam-baovao ny fahitalavitra Kolo TV arabainy manokana ireo mpanaraka ny fahitalavitra Kolo TV any amin'ny faritra toy ny any Antsiranana izay manaraka ny fampahalam-baovao amin'ny alalan'ny DSTV na ny Diego Suarez Télévision. Asaina mpanajana ary ianao hanaraka ny fampahalam-baovao hatramin'ny faran'ny pejin'ny politika mahakasika ny raharaha ravalomanina avy hatrany no isantarantsika ny fiarahana amin'ny ity anio ity. Niona tamin'ny mpanao gazety io hariva io ny ministra ny fitsarana Ramanantena Soa Noeline ny fitoriana napetraky ny ACM no antony tsy maintsy hianoana ny marika ravalomanana raha ny fanazavana nentiny androany. Iverina hodinina ny Antsiranana amin'ny herinandro ny raharaham-pitsarana mahakasika ity filoha teo aloha ity. Diso ny filazana fa tsy afaka misana ny raharahany tribonaly any an-toerana raha nambara ny ministra io arivo io ary ara-dalàna ny raharaham-pitsarana rehetra mahakasika ny marika ravalomanana ankehitriny izay niainga tamin'ny fitoriana nataony ACM ny tsy fanatrehany mpisolo vava ny marika ravalomanana no antony izao fanemorana ny fiainona azy eo anolohan'ny fitsarana azy izao fa tsy hoe ny mpitsara akory no tsy nanaiky nanao izany raha ny fanazavana no entin'ny ministra ny fitsarana trano voasaringotra. Ao anatin'ny raharan'ireo mpiasan'ny ACM misa efatra ravalomanana marika antony hitazonana azy hatramin'izao ny fisorohana ny korotana mety hitranga eto afovoantany no antony amindrany izany toeram-pitsarana izany. Hoatrany ministra ny fitsarana iverenantsika misimisy kokoa no mahakasika izay vaovao mahakasika ny filoha aloha marika ravalomanana izay raha ampitso. Fa mbola izany eo amin'izay pejin'ny politika izay hatrany sika tsy ampy fahamatorana ny mpitondra ankehitriny raha ny fanazavana no entin'ny sefafi androany efa maro fivadian-delan'ny fanjakana indrindra fa ny filoham-pirenena tamin'ireo fampanantenana nataony ny resaka fambevanam-pirenena ohatra laza ny tena ny fahampandefitra ny tany tandalàna raha nitafa tamin'ireo zandary ny faran'ny herinandro teo tany sambava kosa no amafisiny fa tsy maintsy ampiarina lalàna na dia ho aza ny fambevanam-pirenena mifanohitra amin'ny fanalavitra tsy azon'ny mpanara-baovao intsony ny lojika politika ny filoham-pirenena era-jonary mampianina rao ny fanatetiny. Nadonda tabatra indray ny sefafi fandiminy zao ny zavatra tsy mety eto amin'ny firenena efatra amin'ny fotoana nanaovan'ny filoham-pirenena ny fianianana no nahitana ity fivadian-dela ity. Nilaza ny filoha fa ho maimaimpona ny fampidirana ny zaza malagasy any an-tsekoly tsy izany anefa ny zavan-tranga. Nolazaina ihany koa fa ao anatin'ny 3 volana dia ho voaray mpiasa-panjakana avokoa ireo mpampianatra firamina miisa 5,700 eto Madagasikara.
tsy izany no nitranga ary ny ray alina amin'izy ireo ihany no voaray raha ny lalàna amin'ny fientetim-bolam-panjakana 2024 teo. Ity fanapakevitra ity izay niteraka korotana teo amin'ny mpampianatra Frama sy ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Teo ihany koa ny raharaha Ravalomanana izay sady tsy hitan'ny fanjakana mijoro ara-dalàna no tsy fantatra ny nidirany teto araka ny fanazavan'ny mpitondra. Ny harivan'ny 17 volana Oktobra teo nilaza ny tenany fa tsy nosamborona ny filoha teo aloha Ravalomanana marika fa fiarovana ny ainy no natao. So résidence surveillée io mpanao politika io ankehitriny. Mampandefitra ny tany-tandalàna ny filoham-pirenena noho ny fampiavana pirenena hoy izy ny zoma faha 1 ny volana Oktobra farany teo. Araka tenika amin'ny olona rehetra hoe varavarankely anankiroa foana ngeny misokatra eo alohan'ny filoham-pirenena. Dia ny anankiray dia ilay varavarankely tany-tandalàna. Fa ny eo anilany dia ny varavarankely fihavanam-pirenena. Tsy afaka miara-midy ireo. Fa tsy afaka miaraka misokatra koa. Fa ny resokafana ny anankiray, voaina ny anankiray, fa raha dia milaza aminareo fa ny varavarankely izay misokatra foana dia ny varavarankely fihavanam-pirenena. Niova indray nefa izany ny alarobia teo tany Sambava. Nilaza ny filoha fa tsy maintsy ampiarina ny lalàna ary mbola nao mafisiny ihany koa fa tsy maintsy tanteraka izay fanambina petrany. Président rehefa miteny an'izay dia satria efa nikarakara ny vola amin'izay izy tsy le nofinofo fotsiny hoe ho ataoko ry ho ataoko zao fa mpanantenana abokaty fa efa hitantsika nanaovana an'io miandro fotoana fandaminana isika io lala fihavanam-pirenena ho iaho. Inona amin'ireo voalaza rehetra ireo ilay hoe tsy maintsy tanteraka fomba fanao izay nokian'ny sefa-fy mafy androany. Mila famatorana eo amin'ny fanapakevitra ny firosona amin'ity resaka fampihavana-pirenena ity raha nambaran'izy ireo androany ary mila fahavononan'ireo mpanao politika. Ary raha ohatra izy moa zany ka hotazomina ny didim-panjakana zany namelohana anazy dia hoe omenay grâce ianao fa tsy afaka intsony ianao milatsaka ho fifidianana teo aloha. Ka ny zavatra angatahana ary tao anatin'ny fanambarana izay dia ry zareo izay efa teo aloha ary nandray anjara daholo tamin'ny korotana sy ny krizy sy ny zavatra tsy nety teto Madagasikara dia mba hiala amin'izay ary avela ny toerana ho an'ny tanora vaovao izay mety anaiky ny principe ny démocratie sy ny tany-tandalàna kokoa. Ny azo antoka aloha zany dia tsy mbola ho atoato ny fivahany ity olana Ravalomanana ity. Mety mbola hiamafy izany raha ny fihetsiky ny mpitondra ankehitriny no jerena. Saingy ny mampametra-panontaniana dia ny fahanginan'ireo mpomba azy sy ny fianakaviany manoloana izao toetra raha izao. Fianakavibe iraisam-pirenena sisa no hita fa mbola mijery ny Ravalomanana. Omaly nisy olo-tenan'ny vondrona Afrikanina dia niona adiny roa taminy tany Antsiranana. Tsy mbola nisy ny pia kosa izay votoatin'ny resaka tao. Re kosa ihany koa androany fa kendren'ny rajonary mampianana hery fehezina sy tsy ho afa-mihetsika ara-politika intsony ny mpitarika ireo vondrona politika manana député maro etsy amin'ny antenimieram-pirenena. Eo amin'izay raharaha politika izay hatrany laza tena fa tsy mpamadika ny minisitra Roland Ravatomanga manoloana ny tenin'ireo etsy amin'ny magrobe horirika mantanteraka fanelanelanana hatrany eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny ankolafy Ravalomanana ny teniny hatramin'izao fotoana izao paikady no antony tsy hanaova ny fametraha-pialana raha ny fanazavana no entiny naman'ny mpanakadra Ravalomanana kosa no andikan'ireo mpitokony etsy amin'ny magro ny fihetsika ity minisitra ity ny etsy amin'ny magro izay efa manomboka mampiakapeo amin'izao fotoana izao arao ny fanatetiana. Mbola filoha ofisialin'ny mouvance Ravalomanana i Roland Ravatomanga. Efa mpanohatra ofisialy kosa ny antoko timma sy ny mouvance Ravalomanana. Voapanga ho mpamadika sy mpanakadra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireo minisitra sy ny mpanolo-tsaina ny filohan'ny Repoblika misa 10 tsy mbola nametra-pialana hatreto hoy ireo mpitokona etsy amin'ny Magro. Ireo mpomba Ravalomanana izay tsy mahafantatra intsony ny tena politika ataon'ireo mpitarika azy ireo ka mahatsiaro tena ho voafahan-dalitra. Tena angatahana an'ilay mpitarika izany ok izy tsy ampiresaka amin'ny vahoaka fotsiny fa tonga dia hoe hoentin'ny zavatra marina no teneniny fa tsy teniteny foana any ambadika any izy ny zavatra tenenin'ny vavany hafa ny zavatra ataon'ny tanany hafa. Misy ny sasa milaza fa panelanelana nefa ny hatramin'izao zany dia tsy fantatra hoe ahoana marina le tena fanelanelanana vita. Tombotsoa azonao tamin'ny filoha Ravalomanana dia mila valim-babeny izy amin'izao lehilahy lehibe izy manana ny heritreriny matoa izy napetraky ny filoha Ravalomanana ho lehibe amin'ny mouvance Ravalomanana dia tokony hanana ny pohana izy voalohany indrindra fa fitsapana ao anay mouvance Ravalomanana mihitsy nizao hoe nitasomana ny tadany aty koa zao. Mbola ny anaran'ny ankolafy anefa no entin'izy ireo amin'izao fitondrana izao. Manampitsofina amin'izany kosa ny minisitra Roland Ravatomanga. Mariky ny demokrasia izany rehetra izany ho hatrany ity mpitariky ny ankolafy Ravalomanana ity. Nilaza ihany koa ny tenany fa nisy ny fivoriana nataon'ny mpikambana tao anatin'ny ankolafy Ravalomanana tsy nanasika izany anefa ny tenany. Ny filaminan'ny firenena no tanjona ho hatrany ny fanazavany.
Demokrasia ny demokrasia dia hoe tsy afaka ary tsy tokony hitovy hevitra daholo ny olona rehetra. Ny mpankala sy ny tsy tia tsy maintsy misy foana. Tsy ataontsika olana zany no vokatra ny tadiavintsika ny filaminan'ny firenena. Raha misy miteny hoe namadika ny président Ravalomanana, misy koa no miteny hoe namadika ny président Rajaonarimampianina, hoa dia tsy misy hoe rakotona arabe ny mamadika fa rehefa mandroso ny fampihavanana anavotana ny firenena. Zay ny zava-dehibe amiko tsy miaino an'izaniza satria tsy fombako ary tsy fanao mihitsy amin'ny demokrasia manampimbava an'izaniza avela iteny izy rahantsika mahita amin'ny vokatra. Hijanona ary tsy hiala ao anatin'ny governemanta ireo laona vatomanga raha ny filazany. Mbola azo ny pomba azy atokisana ve ireo mpanao politika milazam-bava fampanoana ny Ravalomanana. Nefa ihany koa mankatony ny baiko sy ny toromarika avy amin'ireo mpitondra izay voalasa fa toherin'izy ireo. Sokajin'ireo mpitarika azy ho mpanaratra endrano sy mpanaraka amboky ny ve ireo etsy amin'ny Magro rehefa tonga eto i marika Ravalomanana. Hatramin'ny 17 volana oktobra farany teo, zara raha misy vaovao voaray eny am-Pehoririka araka ny nambaran'ny sasany tamin'izy ireo izay nitafatafa tamin'ny mpanao gazety. Fa milamina fiainam-bahoaka ankehitriny ny Prime Ministre Kolo Roger omaly efa mipetraka avokoa ireo paikady anarenana ny firenena raha nambarany hatrany mikorotana kosa zany hoy ny fiarahamonim-pirenena ho azy ireo tsy mbola nisy vahaolana azo tsapahitanana hatreto avy amin'ny fanjakana malagasy mbola tsy hita ihany koa izay tena asa vitan'ny gouvernemanta Kolo Roger enim-bolana ty aoriany ny jorono midika ve izany fa tonga ny fotoana tokony tsarany gouvernemanta araka ny efa nanteriny Prime Ministre Kolo tamin'ny fotoana nandresany asany heriny narabary no mitondra Efa-bolana taorian'ny nalan'ny filoham-pirenena vao tavapetraka ny gouvernemanta, fotoana niveran'ny rehetra fa ampandenina raha-pirenena. Enim-bolana zao teboka telo no nanamarika ity gouvernemanta ity. Politika mpanjakana ankapobeny no fitinina tao anatin'ny 12 pejy. Fanambarana motion de censure intelo metona teny amin'ny antenimieram-pirenena izay nampalaza ny fampiasam-bola teny amin'ny teandrim-panjakana ity. Fanolonan'ny ministry ny angovo taorian'ny olany delestage izay nolazain'ny Prime Ministre fa tsy nahavita ny asany. Efa mandeha ny asa ankehitriny saingy tsy mbola fantatra ny fotoana ametrahana ny ministry ny angovo vaovao sy ireo mpikambana hafa ao amin'ny gouvernemanta raha ny nambarany omaly. Hitanareo izy fampiasa tsara io efa mandeha ny zavatra isan-karazany ka izy asa ihany rehefa tonga fotoana tsy maintsy metsika olona tsy maintsy mifidy tsara itsika ary mifidy hoe iza ny olona mety havita azy fa tsy olona hoe hieritseritra rehefa miditra amin'ny gouvernemanta anie dia zay matoa anao miditra amin'ny gouvernemanta io gouvernemanta eo dia manana tanjona anankiray fotsiny tsy tanjony parti politika tsy tanjony intérêt partisan fa tanjony tombotsoan'ny be sy maro. Maro loatra ireo teboka izay nivadika ao kobakambava sy famahanandalitra ny vahoaka malagasy hoy ny fiarahamonim-pirenena. Antony, maro ireo vahaolana izay ambaran'ny fanjakana nefa tsy azo tsapahitanana. Ny fiarahamonina nefa tsy mbola afa miarina ary tsy manomboka miarina akory ankehitriny sy volana teorian'ny nitondrany ny filoham-pirenena malagasy. Zavatra mety zany eo amin'ilay fanapahan-kevitra fa tsy ny fanapahan-kevitra fotsiny zavatra fa ny fampiarana azy koa. Any zany avy eo no manankambarany sy efa fia amin'ny fampiarana azy ka hoy aho hoe marina tokoa zany ny mijanona ao an-tsaina kokoa dia ilay hoetsikera. Inona moa ny zavatra mbola tokony ho hatsaraina? Maro. Dia mandinika eo am-pandinihana mihitsy zao hoe ahoana zany zao inona no eritreritry ny fanjakana amahana ny olana eo, tsy ny vahaolana androany fotsiny fa ny lavalava kokoa sur le long terme zany. Ohatrohatr'izay zany raha ohatra hoe inona ozy ianao hoe inona ny zavatra tokony ho hatsaraina ao anatin'ny fandinihana an'izay zany zao. Maromaro ireo ministra efa nahazo-kina mafy tamin'ny fomba fiasany saingy tsy mbola lara-pamena ny fanoloana azy ireo raha ny hevitry ny Prime Ministre. Ny ministry ny fitaterana ohatra efa sakaisy maso amin'ireo solombavambahoaka. Toy izany ihany koa ny ministry ny fiompiana noho ilay resaka abattoir etsy votivorona sy Antuliara izay mampirongatra ny alatromby ary mampiena ny ompitonga eto an-drenivohitra. Eo ihany koa ny ministry ny fambolena izay mahazo-kina mafy noho ny andiam-balala sy fahantrany tantsaha ary ny tsy fahafahamamokatra noho ny olana amin'ny fahazoana fotodrafitrasa isan-karazany. Nefa efa sady ministra tao anatin'ny tetezamita no mbola nanohy izany tao amin'ity gouvernemanta ity. Androany no nanoloran'ny sefafiny boky mirakitra ny tatitra vitan'izy ireo tamin'ny fandehanan'ny raharaham-pirenena nanomboka ny taona 2010 ka hatramin'ny 2012.
Isan'ny voatsikera ao amin'ity boky ity ny tsy fahaizan'ireo mpitondra fanjakana ny fandimby teto nandray lesona avy amin'ny tantara. Nisongadina ihany koa androany nanatrehan'ny Père Sylvain Urfer an'ity valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataon'ny Sefafi ity. Fantanterahana androany ny fankalazana ny fahavalo amby fitopolo taona ny amiraly Didier Ratsiraka. Tsy tonga nanatrika izany nefa ny tenany fa antso ataribiny nataony nampametram-panontaniana ny momba ny toe-pahasalamany ity filoham-pirenena teo aloha ity. Rafitinina ny tokony rosoana amin'ny fampihavanam-pirenena no votoatin'ny resaka nampitainy tamin'ny alalan'ny antso atariby ary ny FFKM no tokony hitarika izany fanadina hoentiny kay tao Andretsilavo. Niditra tamin'ny antso atariby ny filoha Didier Ratsiraka. Tsy fantatra izay misy azy any ivelany sa eto Madagasikara ihany sa tsy afaka nandeha tety ilafy izay nanaovana ny fankalazana ny fahavalo amby fitopolo taonany. Nanao fety tsy nisy filoha-pitarika ny Pomban-Ratsiraka Didier androany. Fanontaniana teny ambavan'ny maro androany no hoe fa maninona Ratsiraka. So misy milaza mantsy hoe marary izy matotsy tonga. Soran'Andriamanitra fa mbola tsy marary ny tenako. Voavinanao 41 pompy azo. Naneho ny heviny manoloana ny toe-draharaha misy eto amin'ny firenena ny filoha teo aloha Didier Ratsiraka androany. Mikatso tanteraka ny fampandrosoana ny firenena, misalasala ny mpamatsy vola avy any ivelany. Ny FFKM no tokony hitarika ny fampihavana-pirenena hoy ity filoha ity. Allo ampofisitsika ny président Rajanaromampianina anatanteraka an'io fampihavana-pirenena io. Oka ampofisitsika ny FFKM anamora an'izany fampihavana-pirenena zany na hitarika izany fampihavana-pirenena zany. Raha mila mahafantatsika, raha te hafantatsika hoe ahoana ny fomba nasongavany Andriamatora Ravalomanana teto ovina manahoana allo eo amin'ny fampihavana-pirenena sika manery azy ilazany marina hoe ahoana tokoa moa Andriamatora Ravalomanana nasoavana teto. Isan'ny fanontaniana nanaraka ity fanehoan-kevitra ny telefônina nataon'ny amiraly Ratsiraka ity ny hevitra ireo malagasy manerana ny nosy izay tsy mpikambana ao anatin'ny FFKM, izany hoe manana firoham-pinoana hafa na ihany koa tsy manana firoham-pinoana. Eo ihany koa ny hoe iza marina ny tena ampihavanana, iroso amin'ny fekenkeloka ve ireo filoha teo aloha rehetra. Ho an'ny amiraly Ratsiraka fotoana very ny anaovana fanadihadiana momba Ravalomanana ankehitriny. Dia izany koa ny idirantsika eo amin'ny pejy sosialy tsy samy seho vahoaka intsony ny tale jeneraly ny orinasa mpanjakana Jiramaso ny tompona andraikitry orinasa io mahalona ny délestage eto Andrenivohitra voatosi-botana ny mpanao gazety mitady fanazavana amin'ny tompona andraikitra ny safidiny angina tanteraka izy ireo. Manomboka mitabataba kosa nefa ny mpanjifa ankehitriny ny antony mahatratra hatramin'ny 7 ora hatramin'ny 4 ora ny fahatapahan-jiro eto Andrenivohitra amin'ny faritra sasany toy ny Enito sy Anozato mampitaraina ny olona araka izany ny tsy fisiany ny vahaolana mivaingana sy mahatro amin'ity olana ity délestage ity eto Antananarivo sy manerana ny faritany. Fanatetiana. Adiny 17 isan'andro ny tapaka ny jiro eny Anozato sy ny manodidina tato anatin'ny herinandro zao. Mitombo izany fahatapahana izany raha mitata amin'ny teo aloha izay tsy maharitra afa-tsy ora 2 na 3. Raha no heverina fa hivany olan'ny délestage rehefa mampiseho ny fahatapahan-kevitra ny raisin'ny fanjakana tsy nahita ampivoarana izany. Teo aloha adiny 3 ny amin'ny alina ihany no tapaka ny jiro ankehitriny mitoetra amin'ny atoandro izany voafetra araka izany ny asa ataon'ny mponina izay ilaina herinaratra miena ny vola miditra tsy afa-mivelatra amin'ny asa ataony ny tsirairay miandry ny vahaolana ny mpanjifa. Ny zava-misy maro ireo milaza fa miakatra amin'ny faktura nefa ny aizina mitombo ary maharitra kokoa noho ny teo aloha. Magaga hoe misy tapaka misy fotoana tsy retan'le jiro fa ny faktura dia ohatra ny isan'andro foana tsisy fiantraikany amin'le faktura zany fa ohatra ny mampiasa jiro foana le olona. Izy moa zany hatramin'izay misy foana ny fahatapahana. Fotrany ohatra hoe tapaka kely fefakadiny dia mandeha kely dia tapaka kely eo amin'ny 3 rehefa hariva dia avy izy tsy tapaka intsony fa atao anatin'ny 3 andro zay izy tena arrive eo amin'ny valolatsaka fefaleo ny tapaka dia amin'ny 10 amin'ny pitsin'iny izy zany vao mandeha. Efa mikaroka vahaolana ny fanjakana hoy ny ministra mpisolo-toerana ny général de division Erlanto Ravelarson manoloana ny mpanao gazety. Délestage efa niteny aho hoe misy zavatra roa tsy maintsy maika hatrena. Ny zavatra maika tiako tenenina aloha dia ny problème de délestage satria ny délestage amin'ny ankapobeny rehefa tapaka moa ny jiro dia délestage fetsoka azy fa ny antony matapaka ny jiro mety hoe olana ara-machine mety simba le machine mety tsy ampy ny solika ary mety tapaka noho ny antony ataoko hoe sécurité ihany koa na zany na tsy zany délestage fetsoka azy.
io zany ny antony maika atrena efa mifomba efa ao anatin'ny fanarenana azy zay zao amin'ny fanamboarana reo mila langanina ary na ranamaso ihany koa ny famatsiana ny solika hitatsika fa misy olana be voaresaka tandrony solika io na tonga ny solika ohatra tsy maintsy ny lokona nasiana loko zany mba hialana amin'ny aia hoe misy mandotikodina ka ny fandotikodina zay no mahatonga azy tsy ampy. Raha tena sahirana ny jirama andrasana ny hoe iza ny tompony andraikitra nahatonga izany, aiza ny porofo rehetra sy ny fanenjehana azy ireo. Miandry ny mangarahara ny vahoaka malagasy rehetra izay mahita faisana voalohany amin'ity raharaha ity. 70 taona no efa mitotongana ny jirama ary tsy mety tafarina. Itoy sa tsy itony audit izay naterin'ny ministry ny angovo teo aloha fa tokony atao mialohan'ny farantaona ahitana ny marina momba izany. Isa mampakatra ny feon'ny vahoaka mpanjifa amin'ity zava-misy ity dia ny tsy fisian'ny fampahafantarana mialohan'ny fahatapahan-jiro. Maro amin'izy ireo no mihevitra fa sady fanaovana tsinitsinina ny mpandovoly isam-bolana izany no famononan'ireo orinasa madinika sy salantsalana izay iveloman'ny fianakaviana maro ihany koa. Tsy misy avabela amin'ity resaka delestage ity ankehitriny na ny any amin'ny faritany rehetra eto Madagasikara ary ny eto Antananarivo no maivana indrindra izany fahatapahan-jiro izany. Vaovao ny tontolo iainana kosa indray firy marina no isan'ireo andramena efa tapaka na ny bolabolana andramena eto Madagasikara tsy fantatra mazava zany ary tsy mbola miainga ny fanisana ho ny minisitra tompona andraikitra androany taorian'ny resaka Bois de Rose misa 750 tany Fotsimary distrika ny Mananara izay saika nisy nanondrana ka nanaovana iantsoavy teto amin'ny fampahalalam-baovao ny aliny 30 oktobra farany teo dia nilaza ny hanao audit ny ministry ny tontolo iainana amin'ny tarazo ka ny raharaha andramena tsy misy fanapakevitra mazava hatreto avy amin'ny fanjakana tsy hotratra ny volana febroary zao intsony ny famoahana ny torbidy iraisam-pirenena momba izany raha toa ka midiany ireo harem-pirenena ireo nilaza hoe efa nametraka fitoriana kosa nefa ny ministry ny tontolo iainana aro avy hatrany ny fanazavany. Efa nitoroka efa mandeha zany mitory fa tsy zany manao ny jugement anjaran'ny fitsarana ny manao ny asany rehefa avy eo. Etsakilan'izay mikasika ny fiarovana ireo valan-javaboary eto Madagasikara sy ny fizahan-tany no tanterahana androany ny fanomezana ny sertifika ISO 9000/2008 ny Madagascar National Park taorian'ny audit sy ny fitinany fitsirina natao taminy. Ny Madagascar National Park izay isan'ny masintona mpizahatany maro eto Madagasikara isan'izany ny valan-javaboary maro toy ny ao Isalo sy ny ao Andasibe araka ny nambarany Italie ny Madagascar National Park. Fa eo amin'ny lafiny fahasalamana kosa indray no anoizantsika ny fampahalalam-baovao tsy manana vola manokana atokana hiatrehana ny mety ho fitrangan'ny aretina tampoka ny 7.7 ny tokantrano malagasy araka ny taremarika voarakitra anatin'ny enquête périodique sur les ménages nataon'ny Stat ny taona 2024 vokatra izany maro no miditrosa sy sahirana mafy rehefa misy marary tampoka indrindra ireo aretina mahatra nefa tara voahita ny fisehony. Ho an'ny ankizy 10 tsabony etsy amin'ny efatra no efa voapirofo fa voany omamiadana ary ahina hitatra ihany koa ny aretina manjony 300 izy ireo. Aron fanadinina makasika izay. 10 isatora ny ankizy ahitana fitrangana aretina omamiadana mbola ambany ny tany ireo tena azo antoka fa misedra ny aretina io raha nambaran'ny mpitsabo iray. Maritrela ny fitsaboana ary miovaova manaraka ny fepotona ijanona marary any amin'ny hopitaly ny fidangan'ny vola sara ny fitiliana marobe tsy maintsy atao. 570 isanjato ny tamin'ny fahasitranana raha voatsabo ara-potoana ilay marary tsy vitsy kosa nefa ny lesoka sy ny olana manakana ny fatratrariny io ta io. Inenina manao le trait chimio dia inenina zay melanelana 2 andro eo amin'ny 4 mois 5 mois eo zany ny ray aman-dreniny zaza zany tena tokony ohatrany hoe miandry zany zareo tena hoe lasa lavitra le aretina tena hoe fianakaviana sahirana dia sahirana ny ankabeazan'le vitsivitsy ihany aloha ny azo lasaina hoe vitsy ny personnel zany mandray atanana. Mila morona tsy misy ireo manana marary ny omamiadana eny amin'ny hopitaly midangana ary tsy takatry ny fahefa-mividin'izy ireo ny sarany fitsaboana sy ny fanafody ampiasaina. Ho an'ity tovolahy ity dia omamiadany taolana ny mahazo azy ankoatra ny fitantainany reniny mampiasa saina azy indrindra ny fitobaky ny vola mivoaka. Volana izany tety zao dia vola lanina isan'andro 7 alina 4 alina isan'andro 3 volana izay. Zay avy any alavitra dia tena sahirany avy any amin'ny fivondrona miarina rivo efa nalany feo amin'ny 10 mety sy amina tapitrisa aloha efa lanina mihitsy miaraka amin'ny firena. Zay tena sahirana.
saika kely fery vokatry ny ratra-pahazo avokoa no mitarika ny oma miadana ho an'ny ankizy, potraka, tafitohana, menjera, everiny maro tranga tsotsotra nefa dia mety miatra manaina no hiatraika amin'ny fahasairana anara-bola amin'ny fianakaviana. Tranga mpiseho matetika ihany koa nefa ny tsy fahafantarana izay tena fototra ilay aretina. 5.7 ny tamin'ny fahasitrana raha voatsabo ara-potoana ilay aretina ny fototra fitrasa tsy ampy sy ny tsy manara-penitra no manampy ireo antony tsy mahalavorary ny fitsaboana na dia misy azy ireo fanampiana omen'ny tsara sitrapo. Antsona ny metanina ireo marary ny olo-pirenena rehetra na amin'ny fanomezan-dra na amin'ny fanohanana ara-bola. Nisy artista tanamaly izany antso izany eo maly. Fa tandondomdoza ny tantsa-pamokatra hatramin'ny 540 fianakaviana eny amin'ny Lemakbe tsy mitatatra ilany atsimo. Tsy mbola tafiditra andrano eny amin'ireo tanimbary amin'ny faritra atsimon-drano raha toka ny volana septambra ny tokony nanomboka ny fanetsana etsy ankilan'izay. Tsy mahatohany intsony ny tohadrano roa amin'ny faritriny nefa raha ny lalàna ny fanaovana tohadrano vita amin'ny simenitra tsy misy ny fanampiana avy amin'ny fanjakana any ka izatratra ihany no atao ny ben'ny tanàna ny kominy Bemasoandro. Fanadina hoentin'ny Michelara Nartso. Miana 500 ny vary vokarin'ny tanimbary be tsy mitatatra amin'ny refy 210 hektara nanomboka ny taona 2012 noho ny tsy fahampian'ny rano raha toka 10 hatramin'ny 7 taona isaky ny hektara izany rehefa ampy ny tosiky ny rano. Manoloan'izany tararay volana sy tapany ny fotoana tokony hanetsan'ireo mpamboly amin'ny faritriny. Ny volana septambra lasa teo ny tokony hanomboka ny fanetsan'izy ireo saingy ny hita ety an-toerana maina avokoa ny tanimbary na eo azy ireo tohadrano roa ety Ampasika sy Antsampanana, tohadrano izay mampimenimeny ny ireo mpamboly. Tohadrano misy fa tohadrano vonjomaika tsy atao hoe tandrametaka izay mihitsy zany no tena filaza azy satria raha nangataka tohadrano vita amin'ny beton zany zay dia voarara satria voarara zany le fanaovana barazy amin'ny beton satria atahorana amina Tananarivo renivohitra zany favakisan'ny rano. Nefa izay fandaran'izay zany efa tany amin'ny Premier République izay taorian'izay fandaran'izay nefa efa nasina fiarovana ny fiafiloma ka ny Tananarivo renivohitra ka tsy tokony misy tsony zany ny fandarana hoe anaovana barazy vita amin'ny beton tsy ampijalany ohatr'izao tsony zany. Mpamboly 2 no miasa amin'ireo tanimbary ireo tsy azo anaovana tohan-drano vita amin'ny simenitra any amin'ny faritriny no nitondra-drano ny taona 7.7 ka nahatondraka n'Antananarivo. Komina 5 no misahana ny fikarakarana ny tanimbary midadasikoa manomboka eo Ampasika hatrany Atsinanana Ambotrimanjaka, ny komina Bemasoandro, Ambotrapeto, Fiombonana, Ankadimanga sy Ambotrimanjaka. Ny tsy fanampian'ny fanjakana mihitsy no mahatonga an'izao ny ben'ny tanàna ny Bemasoandro. Fa tena marina zany rahambola hoajaina somena voninahitra amin'ny fambolena dia tokony rotsaka amin'ny fanjakana foibe fa tanimbary amin'ny hektara maro 210 hektara ka 210 hektara no atenena amin'ny komina anankiroa sy ny etsetra tsy mety. Zay marina amparako aminareo tena marina tena misaina tsy miangatra raha-bahoaka raha pirenena ngezabe zany fambolena zany dia tokony hanao zavatra azo antoka tanteraka amin'io fanjakana foibe. Sa tsy manao hoe fanjakana vo tamin'ity taona ity fa na fanjakana tao aloha rehetrarehetra dia tokony hanao zavatra manara-penitra tamin'io ary efa niatso an'izany daholo izay olom-boafidy. Fahataran'ny orana ny tsy fehetezan'ny tohadrano ary indrindra ny tsy fanampian'ny fanjakana ireo amin'ny ankabeny ny olana eo amin'ny tontolon'ny fambolena vary eny amin'ny faritra atsimon-drano iny. Aiza ho aiza ny fandraisana andraikitry ny fanjakana manoloan'izany ity tanimbary ity izay mamatsatra amin'ny 400 ny olona eto an-drenivohitra. Voaingana ny filoham-pirenena no nitokana tohadrano tany Sambava sy Andapa. Vaovao mahakasika ny finoana sy ny fandraharahana kosa mikarakara hetsika mandritry ny 3 andro ny fiangonana Shainy etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina Ray aman-dreny Ampanahy avy any Ghana no hitarika izany ny 22 ary ny 22 Novambra ho avy izao. Isy ny fiofanana ho an'ny olona rehetra mahakasika ny fahaiza-mitarika na ny leadership mitondra ny lohateny hoe ny fahatokiana sy ny ministera mandroso ao anatin'ireo 3 andro ireo. Ahitana fitoriana filazantsara ihany koa eny an-toerana mankalaza ny 10 taonany ny fiangonana Shainy eto Madagasikara araka ny nambarany mpitarika azy ary miezaka ny mijoro sy anatona akaiky kokoa ny mponina arao ny fanampanazavana. Maro tanjona maromaro ny amin'ilay resaka hoe anaovana ny conférence na leadership io satria hita hoe tonga ny fotoana izay ilaina ny ampiakarana ny niveau leadership na amin'ny fitondrana na amin'ny intisteo na amin'ny orinasa na amin'ny fiangonana na amin'ny fikambanana satria hoy ateo hoe
eo amin'ny asa fitariana no menjera ny zava-drehetra na koa miarina ny zava-drehetra. Maresaka avy any ivelany tsy roso amin'ny famindram-pahefana ny lieutenant colonel Isaac Sida lehibe ny tetezamita tohanan'ny tafika ao Burkina Faso ity faran'izay tsy mankasitraka ny fekevitra nivoaka tamin'ny fivoriana tapaka ny arana tamin'ny vondrona afrikana omaly no efa nanambara ny mpisehatra amin'ny fanelanelana amin'ny famahanany krizy ao Burkina Faso fa hirotsaka ny sady avy amin'ny firenena mikambana raha tsy tonga amin'ny famindram-pahefana amin'ny sivily ao anatin'ny fepotona 12 andro izay ny tafika Burkina Be. Fa ny olany fametrahambolany amin'ny banky ankehitriny ny tsy fahatokisan'ny mpanjify ireo ivitoerana fampidiram-bola madinika manampy izany ny resaka akamakama amin'ny fanaraha-maso ny volam-panjakana ireo rehetra ireo no resahiny enkajy Rakotomanantsoa ao anatin'ny fandarana amin'ny kolo-hevitra aoriany ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay. Fa hiverina hodinina any Antsirana ny raharapitsarana mahakasika ny marika Ravalomanana amin'ny herinandro avy io paikady no antony tsy hametra-pialany ny filohan'ny fambolena Roland Ravatomanga tsy mbola tafiditra kosa ny rano eny amin'ny tanimbary eny amin'ny faritra Atsimondrano ary farany mahatratra 7 hatramin'ny 4 ora ny délestage eto Andrenivohitra amin'izao fotoana izao dia izay koa no entina manakatona ny fiarana ato anatin'ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ny tianio ity isaora eo niaraka tamin'ny hatramin'ny farany veloma tompoko. C'était les infos du soir avec Socavitre. Socavitre sera présent au Salon de l'Habitat du 6 au 9 novembre 2014. Socavitre, très sincèrement à votre service.